Ny tsikaritra tao anatin'ity fifidianana androany faroapolo ny volana desambra 2024 ity dia akoatran'ny favitrehan'ny mpifidy tonga nanefiny adidiny dia mbola maro ihany koa ireo olom-pirenena tonga nanatanteraka ny fanasam-bato teny amin'ireo birao fandatsaham-bato toy ity nitranga teny Betongolo ity. Eto akatapakavaratra no misy anay amin'izao fotoana izao birao fandatsaham-bato maromaro no misy eto fa ny vita zany hatreto dia ny birao fokotany birao mpifidianana na tokony ao fokotany akatapakavaratra izay nahitana mpifidy fito sy roanjato sy arivo 1207 anisany hoe voasoratra anaty lisy fifidianana tonga fito kosa 770 sy eninjato ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena moa zany no efa vita teo voahaingana teo ka ny candidat Rajoelina Ramatoaina dia nahazo vato roa sy roanjato ary ny candidat Jean-Louis Robinson dia nahazo vato raiky amin'ny 50 sy efajato tao anatin'ny mpifidy 770 sy eninjato ny vatomaty kosa dia 17 ary ny vato fotsy dia nisa 12 zay moa zany ny azo nolazaina teto amin'ny toerana misy ny EPP akaty fotsy faharoa. Nazona vokatra ny teto amin'ny fitotan'ny Betongolo atao anatin'ny EPP Betongolo izay ahitana birao fandatsaham-bato telo ho an'ny birao fandatsaham-bato faharoa dia efa vita izay fanasam-bato izay ary toy izao manaraka izao ny vokatra ho an'ny teto amin'ny birao fandatsaham-bato faharoa dia ahitana mpifidy 13 sy 700 ary ny tonga mifidy dia 4 sy 700 sivy kosa ny vato fotsy ary 12 ny vatomaty ny vokatra azon'ny candidat 350 no vato azon'ny candidat larana fahatelo amin'ireo vato 420 sy 700 manakely ho an'ny candidat fahatelo amin'ny 30 kosa dia 30 sy 100 ny vato azy amin'ireo vato 420 sy 700 ho an'ireo birao fandatsaham-bato roa hafa dia ao anatin'ny fanasam-bato tanteraka ho an'ny fifidianana filoham-pirenena ny eto.